Tsy tazana teny amboda kosa ny mpanarady sy mpiaradia amin'ny filoham-pirenena raha toka tonga nanatrika ny fitsarana teny amin'ny HCC amboda ny somavambahoaka izay nanao sininy fitoriana ny filoham-pirenena tamin'ity androany ity. Mbola eo amin'izay lafiny raharahan'ny filoham-pirenena sy ny somavambahoaka izay hatrany dia samy naneho ny heviny mikasika ny plaidoyerie izay nataony teny amin'ny HCC ireo somavambahoaka nanao ny fangatahana fitsipaha-pitokisana. Nisy ihany koa ireo naneho ny heviny mikasika ny tsy fahatongavan'ireo somavambahoaka izay manohana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Procès de détention nataony aminay depiote, zahay depiote no nafahan'zareo baraka tao. Depiote no resahany teo fa tia-tena. Fa zareo an tsy nivaliny zareo an le resaka teo hoe ny fandikan-dalàna nataon'ny filoham-pirenena teo hoe le resaka laïcité ny fankaroany filoham-pirenena ny fiangonana ny finoana sy ny fiainam-panjakana reny tsy voavaly le resaka teo hoe ny lalàna tsy promulgué misy promulgation tardive. Eka asakasaky reo zay solom-bavambahoaka milaza hanohana ny filoham-pirenena. Za aminay ny zavatra ataonay dia mitombona ary tsisy afenanay satria mitombona ny fitoriana nataonay amin'ny fanitsakitany lalam-pandrena. Zay no nasahinay mijoro fa ireo zay milaza fa tsy mitombona ny fitoriana tsisy tonga tao nandray natsangany avoka nitanilany teo tsisy nitsangana zay rehetrarehetra zay nanao ny fitoriana sy ny fidy ny mise en accusation tonga teo daholo ka anjara ry zareo ngamba nanontany